lay tovovavy misitery. Nosoratan'i Toky Bienvenue. Tena be olona be mihitsy kay mijery fety ato a. Jerefa milefa nitsakitro mihitsy ny olona. Teko moa fa ampisehoana ara-pilazantsara tena malaza ka tsy mahagaga aloha zany. Ako moa ty somary tarako. Toa tsy ahita raha ty aoriana ty ka. Aleo raha ngay sisisika ao any aloha. Kay, aza manitsaka ry tovolahy. Tena azafady rery mademoiselle. Tena be loatra koa ilay olona dia efa tsy hita tsony izay alehan'ny tongotrako. Mba mijereva ihany ka. Hitanao fa olona be dia be io mbola misisika ihany ianao. Zao lasa manitsaka olona fotsiny. Ka tsy mahita kosa ny aty-riana ty e. Saleva mitady toerana ny aloha any. Olahany vola fotsiny nentina niditra tato nefa aty-riana ty fotsiny no mitazatazanako. Ka tsisy toerana andehananao tsony iny. Za zay efa tamin'ny firony tonga nefa mbola ty any ny toerako. Tsy tafiditra aloha fa mbola ty ambavada ty any no mijery. Zany ve? Aleo ary fa tsy roso antsony za e. Sady mba misy anao ihany koa resadresaka amiko eto. Dia tsy maninona. Sa misy namany ianao io? Ie, misy ankizy miaraka aminy fa lasa mivoaka vetivety ihany izy. Fa tsy maninona raha hijanona eto ianao e. Ay, fa ianao zany mavaka tamin'ity fiangonana ity mihitsy e? Ie, za aza koraly lapoko. Tsara kosa zany a. Za aloha mba ampianarana hira ary. Aza manany ihany io ka. Fa ianao tsy moa vaiza marina no mijery fety ato amin'ny. Za ve? Avy any Antananarivo za io ka. Manao vakansa fotsiny ihany eto fa nahita an'ilay afisage marobe mikasika an'ity fampisehoana ity dia tonga e. Za io aza ne efa andeha hiakatra raha-pitso e. Zany ve? Tsara kosa zany ka. Za indray mipetraka amin'ny dadabe anay aty. Fa raha ny fahazahoako ny fitantarany dia avy amin'ny tanako koa izay. Fa izy aloha ny anaranao raha tsy mahadiso e. Toa miresaka dia miresaka mantsika nefa tsy mifankalala akory na dia anarana azy. Oay, eny marina. Ionja no anarako. Ary ny anao mba izy? Ny andray dera. Oay. Efa odindray aty vao nahita tovovavy mifankahazo resaka be tampoka tao anatin'izay tapa-bolana izay. Efa tao anatin'izay fotoana izay a, tsy misy olona mba niresahanao ohatr'izao mihitsy a, tsy afaka andro e. Zany fomba ny-javatra ihany zany ko. Raha mba vao tonga taty azy zao dia efa nahitanao a. Mba afaka andro sady nentinao nijerijery tanàna. Sa tsy nety? Mety ka. Saingy efa tara satria ianao efa andeha hiverina raha-pitso. Oay, avelako aloha manko dia rehefa miantso ny chef de cœur anay. Ry amin'ny fampatarana ry izy e. Miantso ahy mihitsy izy fa andeha kely aloha za. Zany ve? Ndao ary. Mba tsotra koa ny tovovavy izany. Tsy arakaraka ilay izy vohitsako tamin'ny voalohany teo. Aleo aloha andasako eto fa tsy hiverina ety aminy iny rehefa avy eo e. Tonga soa le seridera. Nanao ahoana ny tany? Misaotra letsy a. Tena nahafinaritra ka. Vakansa moa ve letsy tsy afinaritra? Marina aloha zany. Ka nahoana ry dada menakavy eo, salama tsara sa ahoana? Zareo indray aloha salama tsara daholo ka. Fa izy raha ny tsy nanontany any lafoana e. Aiza koa nisy kambana hisaraka izany rehefa mandeha. Aiza, angatsy nazavain'ny lahy anazy ny antony tsy nafahako e. Efa nazavaiko ihany ka. Nanao ahoana tokoa aloha fanadinana atrehan'lahy e. Mba misy fanantenana ihany ve sa enjakenjana aloha e. Fanantenana moa vetso asiana. Moa moraly koa tsy maintsy atao ambony. Be dia be ngely ty le hiditra no fifaninanana amin'ny gendarmerie io e. Zany ve letsy? Eto ambavaka letsy fa zay masoa ataon'Andriamanitra. Zany mihitsy letsy. Fa vadikely aloha rangany resaka.
ohatra ny tonga mitady any lahy teo foana angely ankizy ny lahy taloha ily ty ohatra fa inona foana koa ary mbola tadiavina ony za efa nanidy fotanteraka aminy fa tsy mety aminay intsony letsy miaraka nanararoatra ny fahatsorako loatra izy sasa tao an'izany kosa letsy izy rehefa mba vonona iovafo ve lesy le zanak'olona dia ataon'le tian'izany le za letsy leo tanalavery sampoka ny manova mety ohatra kefa nahita solony tany ampanaovana vakansa tany indray moa vela tsy hanao an'izany le tsy de zany loatra letsy za misy nefa tena leo azy rano hoe tany ampanaovana vakansa indray saika nisy saingitara loatra ohatrany tsy azoko le tia ny lalazaina nisy tovovavy zay le sy endra nyfanojo tamiko tany ampanaovana fety eo zany anarany raha elany nahita an'izany tonga de babo sady izy koa tsotra miresaka sady kolona be saingy efa ndray andro talohan'ny nodiko sa vao nahita azy de sisy hevitra tsony toatra kina litiny tsy nangalana numéroany amin'ny manaraka afaka manao pro de miona ka zay ny le tsy vao nyresaka kelikely de nisy ny antso izy chef de cœur anono zany de lasa tany izy za ny andra azy teo hiverina izy kinantso tsy miverina tsony arivako teo foana ny andro ny vomafy elahy zany fa za aloha hiala kely fa mbola misy zavatra andehanako raha riva indray toy izana nresaka ok ary letsy za aloha atorotoro zany fa reraky ny di efa milamina dolo ve ny dosie anao hidirana mianatra ry anja efa saika milamina aminay aloha fa le copie sisany andrasana dia feny tsara le izy rehetra efa nanafatra ilay namako any many anjara aho savany kopianao dia andefa nyzany aingana amin'ny taxi brosco raha vo azo eo fa hono ary dada fa hoana moa izany teraka tany an-tany lavitra be tany nefa aty ny tanindrazantsika avy any mantsy ny tena tanindrazandreninao fa valivotaka ihany izy no eto nanara-bady tany fa noho ny maty ny reninao dia tsy tafapetraka tany tsony aho fa naleko nitondra anareo mianadainody taty ve izany ny tena fandehan'ity tantara ity dia reo vina izany tsika mba mandalo kely andray ry dada na dia hoe filatsasatra fotsiny aza mbola ho hita eo aloha izany ry anja isy fotoana tokoa isika mbola ho any satria maro amin'ireo fianakavian-dreninao izao no tsy mahafantatra anareo mianadaintsony efa ela koa mantsy ny tsy nionana izay ka zay indrindra ho ahy sady ny fiarany dada koa nefa voasolo tsara be fa vady kely aloha ny resaka raha viana tokoa moa nareo miditra mianatra amin'ny herinandro aloha raha mipeta-drindrina hitako fa tsy haiko fotsiny izay mety ho fiovan'ny tampoka mino aho fa tsy iovatsony izany ka sady tsy mifileranareo moa sisa no mbola tsy miditra fa ny sisa rehetra koa tsy efa manomboka daholo ie zany mihitsy fa tia zava-misy eto amin'ny fireneny ity nery dada tsy haintsony mitokona tsy mitokona roa marina indray aloha izany sady ny anareny amin'ny anjery manontolo eny ane rehefa misy raha mafampana ohatran'izao eto amin'ny firenena dia manaroatra mitokona koa mpampianatra sy mpianatra ie aleoloha zary dada ndia tsena fefatoandro be ny andro mbola manana programa hafa koa mantsy za io rehefa avy misakafo ento aty ariko tapiko angalana vola hoentinao ty dadabe ny antsoava le orinasa nametrahako dosie tamin'ny herinandro le anandrenivohitra dia sainy tonga any zano entretien ay tsara kosa zany anakako ka roviana zany ianao ino anainga mbola nomanomana kely aloha za dia hitako eo nefa tsy tokony ho ela tsono ony alatsiny manko ny fotoana nomeny taliana eny aranaka endry tsara ny atanin'olona any aza matahotra dadabe tsy ataoko raraka an-tany akory ny fanabeazanao reny marina mihitsy zany fa asa momba ny inona aloha zany ty nahavoantso anao tany ty ianao manjery ao andrenivohitra aloha no ny antso anay tsy haiko izay asa metrany anao
fa raha maro-piazana sy ny traika efa nanako dia tokony ho journaliste. Zany le hoe mpanao gazety mosa Eny rery dadabe a. ohatra mafimafy eny ny asan'ireny mpanao gazety reny riony zay. Zany ve? Fa hoana? Tsy hitanao angareny izy manenjika vaovao samihafa reny ka. Sady indraindray iaran'ny herisetra miaritra ny vavabasy sy ny bomba ny mpitandro filaminana e. Marina aloha zany e, fa tsy mampanina azy zany ry dadabe a. Asa efa tokatra amin'izay io ary efa faniriako mihitsy ny lasa journaliste ka tsy maintsy miezaka miatrika an'izany. Na izany aza mila mitandrina ihany anaka. Fifiry tamin'ireo mpanao gazety ireo moa ny lava-perinasa no izany etraketraka ny sasany zany e. Eny aza manahy ianao fa hitandrina tsara miasa koa. Otry fa inony ty mampiseto anao rionja? Raha mba teto zao dada sy niny dadabe dia mino fa mba niara-mifaly tamintsika teto kory zareo. Aza lefa amin'izany tsony ny sainao anaka. Ny hoavinao amin'izay mpanjinina sa efa eto any solon'izy ireo e. Misaotra dadabe a, fa andeha hiantsena amin'izay aloha za fa efa nomboka atoandro ty ny andro. Andao ary anaka. Raha mba fantatrao mantsy rionja fa na izako aza tsy mbola mahafantatra ny ray aman-dreninao hatreto a. Lainga daholo reny ny tantarako anao reny hoe ndray matiny tafiany dalo ny ray aman-dreninao. Zaza nisy nanatitra tany amin'ny zazakambody ianao io no nalaiko raha mbola kely. Mbola tsy nahatsiaro tena kory ianao tamin'izany. Zaza nisy nahita tena moron-dalana hony raha ny filazandry zareo tao. Eny e, mbola ho avy ihany ny fotoana tsy maintsy ilazana an'izany marin'izany ray andro any. Be olona be foana koa ny ato izany. Ezaka isaka miniditra ato mila tsy ahita toerana foana. Tsy mahagaga aloha izany. Tsara sady madio mantsy ny sakafo ato mihoatra ny hafa. Ohatray aharotry ny fantatry ny sipa vao miditra iny a. Taiza raha ny nahitako azy. Andraso hoe oay ionzy io. Tena io le sipa sendra hitako tany am-pijerena fampisehoana tany Antsirabe talohan'le zany ala tany. Andraso hoe hodiniako akaiky. Tena izy io ka aleo tonga dia anatonako. Mino za fa tadidiny tsara satria vao tamin'ny herinandro iny. Manao ny onja Mba iza koa ary ty lehilahy ty. Fa za ve ndresanao azafady? ianao mihitsy ka tera ihany ty e. Tera? Zany e tsy mahafantatra anao e. Sady tsonja zany koa ny anarako fa... Ay, mody adalo eo indray ianao a. Za le no nataminao tany Antsirabe tao anaty fampisehoana ara-pilazantsara iny. Ho tamin'ny herinandro ve dia sy tadidinao sahady e. Antsirabe. Za aza tsy niala teto mihitsy tamin'ity herinandro tiako. Ary ty lehilahy ty vao zao mihitsy ny hitako. Ary sao dia mba adala ary ty tovolahy ty. Nefa ny fihetsiny sy ny fiteny dia ohatra ny olona efa tena ny eo anataniko mihitsy e. Sa tany anaty nofony. Rionja, variana be na ianao mandinika e. Tena sy tadidinao tokoa ve? Tsy izany fa mezaka mamerina fitadiako ka. Leo rangahy aloha arahana mionjany amin'ny fotsiny dia hita ny toina. Amin'izay fantatra koa ny tena marina. Fa hono ary tera. Fa ahoana tokoa moa ny fomba mifankahitantsika tamin'ny fotoana iny? Ay, ka nifanesika be nge ny olona tao tamin'iny e. Dia sendra vao hitsako ianao dia lasa tafaresaka teo tsika. Dia avy eo ianao natsony le chef de cœur nareo iny a, dia lasa tsy miverina tsony. Zany tokoa moa. Za zany tamin'iny mbola niandranao teo mandrapataky le fety e. Fa tsy haiko hoe nakaiza ianao dia tsy hitako tsony. Arivako teo foana ary ny androko. Leo rangahy mironanany aloha. Tena miala tsindry ery dera. Tsy maintsy nody afa ny antso tampoka ny tao an-tranonay dia tsy tafaverina tsony aho tamin'iny. Tsy manino zany ka. Efa zava-dehibe indray ny zao fahitako anao zao e. Dia aty ny tohizana izay tsy vita tany.
Pidery ty koa mba mahita lazaina. Fa hono ary onja manao inona eto andrenivohitra moa zany ianao amin'izao? Andriamanitro, inona indray ireny avaliko an'izany fanontaniana izany? Tsy maintsy mandainga foana aloha hatreto e. Misy dada farako izay tsy salama dia nitsidika azy nino karaka tampoka ty e. Zany fa mazotoa aloha ianao andony volako etsy amin'ny kasety za dia miandranao avelana eo dia avy eto izy antsika niresaka sa ahoana? Eny ary ry dera. Toadraily fihinandray nafarifaly any latany ivelan'ny tany ty. Niverina ihany letsy ny fanantenako tsisy very anjary zany ho ahy eo. Trony tsy azoko mihitsy tero aza voakely aloha tsy azoko mihitsy ka. Hitako ihany letsy le simpaneona tampoka tany abiry le nikosiko an'lahy iny tafahoana tampoka tena nalakely zay ankeo. Magaga koa lesy zany le. Ahoana aloha fomba niona ny lisa ny fialahy ohatrany tsy naka ny numéro any akory izy ala. Zary gagako kargotra zay ny sendra ny onanay raha samy misakafo atoandro tao dia nifankahita dia niresaka e. Foana marina aloha momba n'izany sipy zany dia ahoana koa natonga anazy tonga tampoka ty eto ohatr'izany. Marary olo letsy ny dada farany dia izay no nahatonga azy niakatra tampoka fa manja ny elety izany sipy zany ny anjelin'i Jesoa mbola tsy hitako tonga alahy dia baba avy hatrany raha vao mahita azy. Le tiako lesy dia efa be resaka ohatran'ireny iny ireny ary ngao nefa zaka izany sipy izany dia efa nariana mihitsy ny taloha le. Vao ho zakaina letsy vao ampiresahana raha mety ary mino fa tsy ho sarotra satria hatrely dia mifandray tsara aloha ny tadin-dokanga. Fa ngamo olo tia ny sipa rehefa hoe miresaka be amin'lahy dia ho zaka an'lahy zay foana ngely tia madiso hevitra antsika bandony matetika. Tsy zany kosa letsy mba efa azo ny lahatsaina ihany hoe mety anaiky an'lahy io sipa io raha ny fihetsiny sy ny fiteniny. Tandrea maro so diso fanantenahany aoko tsy te ahita mantsy so dia amony tena avy eo. Sandramana letsy aloha rehefa tsy manaiky dia adaboka any ampafiry nefa nandalovany zany. Efa mba vita sira ihany koa nge zao bandy zao raha resaka fitiavany. Tena ohatra mba tena tiako hita lesy zany sipy zany ka. Aza maika lahy ho avy ny fotoana ampahafantarako azy amin'lahy ary letsy aloha andeha solakanjo dia anao dozy kely fa ohatra ny enjana be zany hafanany zany sady mamanitra lahy zany Mba tsotra kosa le talen'orinasa iny ka tonga dia niraisina avy hatrany rehefa avy nanao entretien dia nampanaovy ny test kely koa avy eo. Gaga be izy hoe ngaonza efa niasa tamin'ny ianao manjery taloha ny tao olona zatra rahabe nefa ny eka voasampany izany ho natrika plateau zany vao tamin'ilay andrana teo iny ilay izy fotsiny nefa tiako sy faniriako hatramin'izay dia ohatra ny tonga dia namindeo azy ary leo aloha andray bus eto dia hody fa tsy raha pitsy koa moa tsy dia fanomboka izy ty. Oay tsy onja indray ve nitazako miandry bus iny tena izy mihitsy io aleo aloha enjehana ka sao tsy hotratra eo io ionja Oay dera mo tadidinao tsara amin'izay tadidiko ka tsy ianao ve ilay nianao tamiko tamin'ny eno za iny le tao amin'ny gargotomaly tao amin'ny gargotomaly zaza vao andrano maraina ny tonga tito tany amin'ilay spectacle évangélique tany Antsirabe ny saiko lazaiko teo nefa tonga dia nitsaingohany hoe fa aveza aloha ianao tia ny maikamaika be andeha hody za io ka avy namonjy rendez-vous tatsy fotsiny ay ka efa mba nanao ahoana aloha le olona tsy salama le dadafaranareo tsy salama fa iza no niteny taminao fa tsy salama ny dadafarako misy zavatra tsy azoko mihitsy ny indraindray ny zavatra lazainao ionja fa ngamo tsy hoe hitsidika ny dadafaranareo marary ny akaranao tampoka ty ty za mavela resantsika tany amin'ny gargoty analakely omaly iny ka na izany gargoty lazainao zany aza tsy fantatra akory tany Antsirabe ny nahitako anao fa ahoana koa ary zany tsy ty tovovavy ty zany le niona tamiko omaly raha izany filazany zany nefa tsy nanofy aka
izy mihitsy na ny endriny na ny bikany ny volony ny feony sy ny fihetsiny ary sao dia mody adala sa tena adala aleo koranga hodinaka izany dery fa to dininao ambony ambany ka aleo avadika aloha ny resaka rionja afaka ve ianao raha mba asako iaraka isakafo amiko amin'ny sabotsy atoandro ay tsy maninona ka sady malalaka be za rehefa farany herinandro ohatr' izao amin'izay koa mba afaka manohitra ny fotoana tsy niraisana tany Antsirabe iny marina mihitsy izany fa omeo aloha ny numéro anao adiniko mantsy ny nakasy tamintsika anao nafarany dia hosika manao programa tsara eto ty ary fendainao no raha ataoko azy ty misaotra kia atsoika anao ny amin'ny toerana sy ny fotoana iny ary aleo andeha amin'izay aloha za fa efa io ny koa ny bus velomy dery mandra-peo ny onjy fa ahoana koa ary nitovy tafaresaka tamiko omaly tany amin'ny gargoty iny eto marina vao tena lazasana hoe misy olona mitovy amiko ve sa initovolahy mihitsy ny manofy sa ve dia mahay mampiresaka loatra fa iny tia mahavarinanao eo ry anja ay ve dady manaitra fotsiny efa ela be any teto nefa tsy hitanao akory tsy fantatra zay mahavarinanao eo misy manahira angany an-tsekoly any tsy zandry dada fa zavatra hafa mihitsy ny mahalasa ny saiko fa misy inona ry anja nisy tovolahy sendra tafahoana tamiko izay ho tany amin'ny gargoty teny Analakely lazainy fa hoe efa nahitanao iny izy tany Antsirabe nefa ne izy olona mbola tsy hitako akory mbola tsy hitako mihitsy aza sady izay nefa firesany sy mifetsiny dia ohatra ny hoe olona efa mifankazatra be tamiko efa hely riny zany ve dia atao agaga ry anja fomba fanao ny tovolahy zany rehefa tiaka amin'ny fonao izy na tianadalanao ihany koa za mivery dada efa mba mary ihany izay tovolahy mifanerasera tamiko izay fa mbola tsy nahita ohatrin'iny aka sady to tsy fihetsika tianadaly izany eny ry dada nahitako azy na hoe tiaka mifoko fotsiny fa avy aiza nefa hono izany tovolahy zany avy eto andrenivohitrany izy aloha raha fahitako azy dia inona ny lazainao tamin'izany nandritry ny fifampiresahanareo tao naekeko tamin'ny fotsiny aloha izay lazainiko tsisy andaharana mihitsy mantsy izy fa dia niazy ihany na sesiny nisy fotoana za voaterina andainga sy namorona kely mihitsy satria tsy hitako tsony anie izay hevitra maliana azy resaka mandany jery fotsiny zany ry anjaka ndia nakarakarao ny sakafo fa efa tonona be koa zany lasa vetivety arary dada otry fa ndia hoe izy ty alahy dia mimakomana be amin'ny andro sabotsy ty nanao fotoana tamin'ny onja letsy za nasaiko hiara isakafo amiko any amin'ny restaurant izy androany atoandro manko fa za sipy zany ve aho efa poinsa sa mbola entina mandendeha mabe dépenseran'ny tanàna fotsiny hatramin'izao androany letsy vao tena hiresaka aminy za mbola tsy haiko izay tena valy teniny aloha fa zany letsy ohatrany hoe misalasala zany indray misy zavatra tsy azoko zany raindray amin'le sipa ohatrizay le fa misy inona indray tsy haiko letsy namody adala na tena adala fa lazainy hoe tsy niona tamiko izany hono izy tany amin'ilay gargoty ny tantarako an'lahy iny fa tany abira ihany hono nahitany kozy vely ary sao dia lahy kosa ary no manofy nandray ny sainy lahy nefa tavelany aminy ihany dia lazainy lafa mioana koa lisany tsy misy an'izany letsy sady tsy nanofy ihany tsy very saina fa ionja mihitsy niona tamiko tamin'iny fotoana iny nefa dia nizingiziny izy fa tsy niona tamiko izany naleoko moa nangina fa za tsy te hifamaly satria eny amin'ny aremy busque ary sao dia mba angatra na matoto kosa ty zasipsa mba sanatriavy moa letsy rehefa miteny ary aiza miteniteny foana ialahy ka aiza koa nisy angatra hinana lasopy dia hiandry bisy na hijery fety ka renge leso mba hifanaon'ny olombelona rehetra ohatratsika hainy tsara mihitsy ny mangala tahaka amin'ny fanaon'ny olombelona sao lahy mihevitra manginy lahy ka aza manao izay tsy ionako amin'ny onjy eo fotsiny zany ndray loha tsy miteny hoe aza miona amin'ny lahy fa miainga tamin'izay zavatra ny lazainy lahy izay teo fotsiny dia izay tsisy an'izany letsy
olombelona nofo sy raha aloha raha no fijeriko azy hatreto. Ary aleo amin'izay aloha zany dia efa sao dia ho tara eo ka tsy misakafo atoandro eo za. Ok ary letra maso toa. Ohatran'ny tena magaga kosa ny sipa malatsa-pity andratery zany ka. Raha za aloha le ry atitiana tsara sao mijoboka amin'izany. Sipa misavombony zany ve na dia manjapetakinina ary dia ampahazo aina ny araka aminy. Nefa aloha le ry ihany hoe. Ary aleo amin'izay aloha hikarakara sakafo fa tsy atoandro ny andro. Tena misaotra ry dera, tena voko be mihitsy a. Inona ary nisaorandriana zany e? Za zany no misaotra indrina naiky ny fanasako e. Tsy hoe tsy tiako akory ny laoka nykômandinao tamin'ny voalohany teo a, fa za mihitsy tsy mahazaka mihinana ravitoto fa somary ratsiratsy vavon'izay mantsy za io. Tsy maninona ka. Za zany tokony nanontany anao ne tamin'ny voalohany talohana anaovako kômandy. Maika fotsiny satria everiko foa hoe mitovy amiko daholo ny olona rehetrarehetrako. Za manko tena tia sakafo gasogaso ohatran'ireny. Za koa ne ohatranao ihany e, fa le ravitoto ihany no tsy dia mety amiko. Fa ianao tia angalo maika e? Efa natokako anao mihitsy ny tapakandroko an'io ka. Zany andao ary aloha hiaraka hipetraka etsy amin'ity zaridaina itsy e, sady misy resaka olazaiko anao ne. Zany ve? Fa resaka inona aloha zany ry dera? Mipetraha aloha ianao ry onja. Dia onja ahoana re zany e? Fa misy inona? Tonga dia lazao moa fa inona ary ty? Tiako ianao ry onja. Dia maninona koa vao milaza an'izany? Ohatran'ireny hoe laza inona reny ty ianao? Ka mahamenatra be kosa ny ry onja e. Saingy mafy zany ity zany, fa tsy zava-dehibe aminao ngala izy teo. Ay, dera koa vazivazy reny aty eo e. Efa nampozika aloha ny zavatra horesanao e. Fonivondresaka tsika dia efa fantapatatro ihany fa saingy. Fa ahoana indray e? Aza lavinao ny fitiavako ry onja. Mijaly a. Zany tsy mbola niteny hoe andany fitiavanao e. Manahy fotsiny ary dera. Efa voafitaka mantsy a, leo mbonanana ka tsy tia zava-boribory tsony. Aza manao an'izany ry onja. Tsy voatery hitovy akory ny lehilahy rehetrarehetra. Sady indray mandeha ve ianao no matavary dia andeha fitsotro be e. Tsy ianao masina mantsy miaina ny ainako a. Dia afaka mitena an'izany ianao. Onja, raha naratra ny fonao teo aloha dia ity aho vonona nasitrana azy. Tsy haiko ry dera. Tsy haiko na tena vitanao tokoa ny anasitrana ny foko, fa hatreto mbola tsy mety mity olo-kafa mihitsy izy. Raha tsy mampaninanao ary dia tantara ho azy nazo anao e. Eno tsara raha fa ho tantarako anao amin'ny Tsipriana. Tamin'izaho mpianatra tena amin'ny anjerimanontolo ny siony tantara. Matsiaro maivamaiva ny ery ary vavy niresaka tamin'ny dera androany. Tantarako azy ny lasako, ny mangitoko. Tsy tanako tsony ny ranomaso ka dia lasa ny antsampitena tratrany a. Mafy tokoa manko ny anako raha ny tantara-pitiavako ny tsy haiviny. Olona iray mba tena nitokiko sy nitiavako no namitaka. Hany ka olo-kafa no nakazo no vady. Nanome toky anefa dera fa vonana sitrana tanteraka ny ratrako amin'ny fomba rehetra. Dia asa tokoa fa tena nahazo toky a. Ka tsy nisalasalako avy hatrany nanaiky azy. Dera, tiako izy na dia fotoana fomonjy aza no faneraserahanay. Izay tokoa angala hoe fitiavana teraka tao anatin'ny indray mpimaso. Way, dera ino voako amin'ny siberiny. Ary hoaiza ry izy izany. Andrasotsoko foatra ny tsy mahita mihitsy anie e. Dera! Dera! Oay, onja. Ay ve ianao nakaty dia tsy niteny tamiko akory e. Ao bizo aloha. Dera? Fa toroanao molotro a? Fa tsy tianao anga? Fa nga moa sika senao ty. Aza menamenatra ohatran'io e. Ny aty andrenivohitra ny ry onja dia tsy menatra amin'ny faneo fitiavana izany ny mpifankaty e. Zay vao azoko fa olo tianyty zany io onjy io. Iverony vazaha mihitsiny. Dia lasa onja hatramin'ny anarako mihitsy moa zaniko. Indrindra fa rehefa miao izay. Fa mba iza loatra ary izany tovovavy izany e.
Zaho moa zany ity izao dia tsy maintsy manaiky hoe olo tia niderana dia tsy fantatra akory aza izay niseho tany. Ionja fa atao variana be ianao e. Miresaka amiko angaha ianao ohatrany mandinika be izany tsinonako fa hoaiza aloha ianao ty e. Saika andeha hitady sakafo aho io fefanoana be nahitanao mivoaka avy eo amin'ny cyber io dia iny antsoinao iny. Koa raha izany dia andao ary araka sakafo amiko e. Atsy amin'itsy gargoty tsara be mihitsy ny sakafo ao. Ie, sady efa mpisakafo ao koa ny izaho e. Sady tao koa ny onantsika voalohany. Ondray fa hanondra n'ity sipy ity. Lazainy fa niona tao amin'ny gargoty indray hono izay nefa indray mandeha iny izy lazainy hoe tsy mahafantatra akory an'izany gargoty izany. Aleo aloha arahana ny foana e. Teny marina avy eo. Aleo tsika eto no mipetraka Rionja. Eto mba afaka mifanatrika tsara tsika roa. Ie, mety tsara eto ka. Ka inona hono ny laoka tianao e? Aleo manko manontany sao dia Andraso hoe inona avy moa misato? Ataovy amin'ny ravitoto senakisory dia raha. Io ny tiako mantsy. Andriamanitro. Tena moatsampina mihitsy ty sipy ty ka. Ary izy milaza fa tsy mahazaka ravitoto fa marary vavony. Aty izy milaza fa io ndreny ty. Ary sao dia mba mitombona ihany ary ilay ahay milaza hoe tsy olona ty fa zavatra. Nefa ny mitombo ny tonty atany tsara. Ordera, fiona ary ty mahavariana anao eo? Ngatsa atao indray ilay komandy? Ka andraso vetivety ary fa handeha e. Vetivety fotsiny a. Ka izay ange nodinihiko an'ilay hoe adidio tsara aloha e. Ialahy mantsy sao dia hijoboka aminazy eo fotsiny. Aza to dia atsapo-tia be aminy fa adidio tsara aloha na olona izy na zavatra afaka. Vahako mihitsy iletsy ny lohako a. Zavatra lazainy androany a laviny rapitso. Nresaka ataony anio tsy fantany akory amin'ny andro manaraka. Zaho indray le tsy mieritreritra hoe sao dia sipa verisaina ilay izy a. Iza tsy mino an'izany aloha raha zaho araka ny fitantarana lahy. Ka inona ro izay lahy mahatonga an'izany e? Zaho manao hoe tsy olona mihitsy ilay sipy e. Zavatra fa manadala ny lahy fotsiny ngamba. Rehefa tsy angatra ve moa tsy matoto e. Na zazavavin-drano. Aza manao izay mampivarahontsana letsy ialahy. Zaho zany dia very lahy hoe mifankatia amin'ny matoto na zazavavin-drano. Ka maninona mora zao ary ny ataony lahy. Ataony lahy fotsiny izay ampivoatra azy. Tsy haiko ohatrany hoe tsongony lahy izy ohatra na didiny lamilamy matsina. Ka raha mivoatra izy dia olombelona izany e. Raha tsy misy raha moa izy dia efa hain'lahy ihany ny toy eny. Ena ohatrany tsy hosahan'izany aho letsy a. Sarotra be izany. Ataoko ahoana ny ampivoadrany onja nefa izy olo tiako. Ka tsy maintsy ataony lahy izany raha tia fantatra amin'ny marina ilay sy bainina. Ka maninona ary raha ialany manao azy e? Sika sy ialany ohatrany mitovitovy ihany e. Anaovany lahy fotsiny ilay akanjo fanaovako ireny miampy an'ilay solomaso mainty iny dia amin'izay tsy fantany lahy hoe tsy za io. Dia raha sanatria hainy amin'izany dia ahoana ka? Tsy hainy letsy izany a. Aleo letsy izay natao a. Tsy fantan'izany io fa aza matahotra lahy. Amin'izay koa lahy mahita tsara ilay firesany fa raha za manko no miteny dia ohatrany hoe inona ihany. Ok ary. Lazaiko amin'ny ladaholo aloha ny resaka ny fanaovana farany sao dia tsy mahita mbara eo manko raha vao manontany izy. Dedin'io tsara koa fa tsy mifanaraka amin'izay resaka ataonay farany indraindray zavatra lazainy eo. Hafa mihitsy. Milamina lesy izany e. Dia roviana izany miona aminy a. Andraso aloha atsoika izy e. Weekend izy zao no milaza hoe malalaka foana. Fa ny tsy azony lahy atao dia manoroka azy a. Ny ankoatr'izay mety raha ohatra hoe ny amason'olona. Ka aloha lahy za ve lesy dia matika ny rahalahyko fa inona ary ty. Sao dia anarara oatra eo mankoko. Atsoy fotsiny izy dia hita eo amin'ny programa va tsy. Raha tsy vetivety ary aloha zay hitady crédit e. Avy eo iantso anazy. Tena misitery amiko mihitsy ny onjiny ka. Aiza ve dia androany milaza fa mitsidika marary. Rapitso milaza fa tsisy an'izany fa asa no alia aty. Androany indray milaza fa tsy tia ravitoto. Rapitso milaza fa tia inona ihany. Za koa anefa tia mialatsa-pity amin'ny hatrany. Aleo aloha antsony izy anaovana an'ilay fotoana milaza fa tsy.
Allô? Allô chéri, salama ve? Salama tsara le tsy ahino vaovao. Tsy dia misy vaovao aky fa ahoana mporao-tsika amin'ity faran'ny herinandro ity e? Hatreto aloha zaho mbola malalaka foany ka aiza ary no iaonantsika e? Tsy aleo ve eo amin'ilay zaridaina resantsika tamin'ny herininy ihany? Tsy aleo ve ry dire mba mivoaka kely ny tanàna feza dia eto foana no iaona sa tsy afaka ianao? Tena ohatran'ny mbola sahirana kely akia. Aleo amin'ny herinandro dia mamono andro iray mihitsy tsika raha hivoaka kely ny vily izany. Fa ny amin'ity aloha eo ihany e. Io ny ariko dia mifiry izany. Ataovy amin'ny telo any e. Mbola misy zavatra maika tsy maintsy fitaiko koa mantsy dia amin'izany aho vao afaka. Raha zany hoe raha ny tena marina tsy manam-potoana fa zany hoe tia hitandry fotsiny dia tsy maintsy manao izay azo atao rehetra e. Zany misaotra letsy a. Zay fa mazotoa ny malalako a. Ianao koa torako izany. Bisous. Bisous. Laza, raikitra letsy ilay fotoana amin'ny onja. Sabotsy amin'ny telo dia efa amboary ny programme an'lahy. Sady tsy mandehandeha amin'izany ka. Foana aloha ny hamantarako an'izany ankizany lasany. Avy ela aty fa misy sary ny ato anaty fononako ato e. Dia afindrany amin'ny lahany koa rehefa avy eo dia dinio tsara sao dia olo-kafa indray mantsy no ampiresahan'ny lahany. Olo ty Leslie ary manja be marina le ankiziny lahy. Hitako lahy ohatry mitapy mihitsy. Mitandremy lahy tsara. Sao dia anaonao foana any. Iny lesy fa aloha afindrao aty io sary io sao dia adigniko indray. Ok ary sokafo ny bluetooth na ny extenderan'lahy. Zaho ary dada mieritreritra hoe mety manana raha vavikambana tamiko na ohatra misy olona mitovy tsy misy valakamiko any. Fa ahoana anaka mahatonga anao miteny an'izany? Tadidiny dada moa ilay izany resaka indray andriny hoe misy tovolahy efa niseho nalalabe anahy. Lazainy fa hoe efa niony izay sy ny sisa e. Ie, tadidiko tsara iny ka. Hoy aho tamin'izay hoe aza mivaky loha amin'izany fa tetika ampiasain'ny lehilahy izany rehefa te haka mifonao izy na anadala fotsiny. Nefa tsy izany mihitsy ry dada ny fahitako azy a. Misy olona tena mitovy tsy misy valakamiko any ary olo tiany io tovolahy io ilay izy. Any ka rehefa mahita izy dia tsy mba manadiady akory na manontany fa tonga dia manohy izay resaka nataondry zareo tany. Nisy fotoana ary anie zary dada tonga dia ndroany e. Tena taitra tamin'izay a. Zany very anja. Dia iza hono anaran'izany tovovavy izany ka? Toa hoe onja. Onja hoe? Ie, ary fa maninona ny taitra be dada? Tsy misy inona ka. Mandehana aloha akao rano kely fotsiny a. Andraso vetivety ary. Dia ho onja zanako tokoa ve izany? Mbola velona soma tsara any izany izy raha azoko tsara. Tena misaotra anao Andriamanitra. Amantoanao maro tokoa izay nitadiavako azy ka izao vao mba misy mangirana kely. Onja ilay zanako vavikambana amin'ny anja nefa voatery. Tindrano dada ary. Misaotra ry anja fa izao no lazaiko anao a. Ahoana ry dada? Mba tiako ho fantatra izany tovolahy izany. Misy laharana findainy angany aminao any? Tena tsy misy izao atiako. Efa tao an-tsaiko ihany ny akan'izay isaka mihoana nefa tsy sahy satria lazainy fefa manana numero ako ny iziko. Nefa ny numero an'ilay onja lazainy io dia sao dia amailomailo azy dia tsy naka. Fa ina aloha ny ilany dadazy. Izao fotsiny ary. Arao maso izay tovolahy izay na atao izay ahitanao ny tranony fa tehirizaka amin'ny mafy a. Ho fantatra eo ihany ny antony any aoriana any. Ny ary ry dada. Fa misy inona ary? Misy zavatra feno dada amiko mihitsy fa tsy fantatro hoe inona treto. Taitra mafy mantsy izy teo vao nandreny anaran'ilay tovovavy mitovy amiko hoe onja no anarany. Aleo aloha atao izay asaina atao dia ho hita eo ny toyiny. Teny efa mitelo mahery izao marina. Iza ihany koa ary tia ankizany ratery. Sao dia tsy eto kosa ary ilay toerana ka. Nefa ilay sezana sain'ilay ry mipetrahako ary nge tena tia mihitsy.
aleo aloha rangahy andrasana kely ihany ady tsy haiko koa izay zavatra nahazo azy ihany iny misy tovovavy manantona tena izy rangahy ty na ny akanjo nanaovany ary tena mitovy amin'ilay ato anaty sary ato mihitsy malina tsara amin'izay lara laza fa iny ny entana iny manao ny dery salama kia fa maniny ianao no miatakataka any nefa zasaika noroko anao tena mialatsiny akia voan'ny sery mantsy eo dia tsy afaka manoroka andrio fa tsy tiako hoe sodivin-drano gripa koa ndry tsy hitandriva hoe miovamban'ny feoako mihitsy ary ie tena hitako tsy toy ny isan'andro tokoa aloha nova kely fotsiny fa tena mialatsiana aloha ary dira tara kely izany roany fa enjana be mihitsy ny fitoana amin'ny fiara tao tsy maninona izany ka za koa ary ny voaingana vao tonga teto ka inona aloha ny vaovao tsy misy ka reradrerakely ny asa fa mifarana tia ny herinandro mila makaina tsara zany ry rehefa voatiako za koa moa tia olo efa reraka mbola rerahako aty amiko tsy maniny izany ka olo tiako any ianao ry diry manamaivana ny arerahako aza ny fahitako anao eto zany fa tamin'ny firy loha ianao ny tonga tany an-trano tamin'ilay tsika avy ny sakafo teny analakely farany iny ordira sao dia mba versena ary ianao ty tany analakely ahoana koa teto amin'ny toerany ty angena anao tsika fara rehefa avy nentinao ny sakafo tetsy amin'ny resto za sao dia mba nanofy ary ianao tena fahafa mariny ty siptika tsy mifanaraka amin'ny lazainy derakory ny zavatra lazainy za ndray ny lazainy fa verisaina nefa arak'izany zavatra ny teneniny izany izy ny tena verisaina aleo morangah ho diana dala ihany ay moa marina tokoa izany rionja mety za mihitsy manonofy fa viany ianao etakaikyketo hoe fa misy inona ianao ary milaza fa voan'ny gripako za afangady hoe mitakisina be atolory ah fotsiny ny tananao fa sinao peratra nga kay finy ty ataonao ry dira fa manena any tsongonao mafy be ohatr'izao kay mararana izany fa ianao ve lasa daly tseringa raha tsy mivoatra be mihitsy ny tanako anaovanao azy hoay marina tena nandeha be ny tanan'ionja rehefa avy nitsongoko sy efa voaporofo loha ty fa olombelona nosy ra ordira tolozanao mivandravandra fotsiny eo fa manina ho azy zany tsongonao mafy be ohatr'izao tena zafady ionja saika mahazovazy anao fotsiny za saika mba hanatsongotsongony olo tiana fotsiny nefa diso mafy loatra le izy tena mifona kiry ionja omeo zavatra aingana matorako ty ratrako ty fa jerera tsy mivoatra be mihitsy andraso kely ary aleo fa mity akanjoko tiana angalako azy ao eto ry vidy kely eto za dia aza metsiketsika ianao matorako azy fa ianao koa ary tiana taonidery misy zavatra mampiaya azy mihitsy aty amiko matoy izy manao an'izao ka iny na za koa sandraindray misy zavatra tsy azoko mihitsy izay lazainy tia fantatra marina nefa amin'ny fomba hoana misy fotoanana angamba ny zavatra rehetra nanao hoana aloha fandehan'ny tany omaly alina be manko nareo vao tonga dia tsy androko tsoa fa za efa tia toro-mafiko fa angaly ety dia tena nafinaritra be misy ny ambiansa ny saika sy naralanody saraka aloha ihany izay tany fa mbola nisy lalakafana lia kely fotsiny ny odikodina kely tany amin'ny tatatoa tany ay ka nanahoana ho amin'ny feonany lasionja tany tena tsoroko amin'ny lalo lesy fa tena hafahafa marina le akizany laka tsy mifanaraka amin'izay lazainy la rehetra kory lesy ny zavatra ny resahany lazainy fa tamin'ny herinandro izany ao ny lisany ny ona farany nefa ozy alahy hoe niarany sakafo teny analakely lisany zany ve letsy tena verisaina angamba letsy ny sipiny samy tombona ihany le koziny la hoe mety matoto misy tery mihitsy ka ary natao lamarina aloha ve le hoe ampivoadra azy efa nataoko aloha le izy sady efa voaporofoko hoe olombelona nofo sy ra le sipo
zaza vela sozy lahy mienatra mihitsy avy nanongo anazy naiky tsy nijanona ngely tia ny raha tamin'ny tanany ka inona ary lety zany ozy ialahy ny tena marina amin'ny sipiny a tena tovavy misitery ka asa oay mba iza koa letsy zany tonga vo marainy zany a andraso hoe tazamiko etsy ambaravarakely etsy oay ionjaly ty io a fa nganatorony laziny aty atrano za tsy niteny an'izany ka hoana koa zany angalandana aloha miafina tsy ambadika azy fa manahirina raha hitan'io ela ary eny aryko lasa ionja fa manahoana aloha ianao e oay azafady salama tsara ka mandroso dia mipetrapetra ie misaotra fa ahoana aloha no nahitanao ny taty amiko e dia fa misy inona koa ty tonga vo maraina be ty nga tsy tadidinao efa nisy taona eny asika nresadresaka misy ny tranonareo e na dia tsy mivalapatra be aza dia nanontaniako ola aveo dia izao hitako izao tsy dia hoe misy inona kory fa mba tia hitanao fotsiny a satria elaela tsy niona dia izay reny tadiavako izay misy anao a zay ny anaovako hoe tena very saina ho aty isipy ty orionja vo maly ve sika senao niona dia lazainao fefaela loza marina fa tratra indray a tamin'iny ka zareo niona tany zany ho maly zany tsy naharaka aleo aloha alana bala indray tirangaha ie zany izy hoe efa ho maliko tsy hainao angala ira hoe ray minitra monja ny tsy eo anilanao dia toy ny 100 taona ay ianao ty koa dia mahita lazaina rionjaka fa andraso vetivety eo ary aloha fa haka zavatra hosotrotsika ay aiza dia hojerepotsiny eto ianao aza misahirana rery dera tsy misahirana zany aho e zavatra efa misy eo ny eno alaiko e dera avilo lahy ty fa misy inona aika elahy mihany resaka ato ambody varavarana ato a zary izy tsy mihany fotsiny fa sady mandinika koa tsy olo ty le sipanionako maly inona felahy ve adaly e zay ary le fanahiko ay olo-ka afaka iny nampiresahan'le ty tany zaty zany letsy e olona mitovy tsisy valaka amin'io mihitsy le saingy misy mahasamy hafa azy fotsiny ty misy tandra kely ny sofiny avy le niona tamiko maly nefa tsisy an'izany ty koa sady tsisy fandingana ohatran'le niona tamiko maly e tsy izy olo ty e zany ve letsy ary zany ndray tsy nahadinika an'izany a zay resy voazoko fa olona roa samy hafa mihitsy no manadalan'lahy io a ary mandehana amin'izay aloha eto makany le juifa ela loatra e rehefa indray ty manao iresaka fa toela be ianao ry dera efa saiko hojereko tamin'ny mihitsy tena zafady rehefa tena be kenina kely any tena marina ao ataovy izay mety eo misotra fa dia misahirana mihitsy ianao tsisy manahiran'izany ho a fa zao tokoa e tena mialatsiny aloha za fa tonga dia avantako ty resaka ty a tena tsy hodikodina ntsony a fa iza marina ianao ty e fa inona ny anton'izany tsapako ry tovavy fa ohatrany hoe manadala fotsiny ianao a tsy onjakory ianao fa mandainga aza mora tezitra ohatry ny olo ianao ry dera amatatra ny marina mihitsy any ena tongavako ety io e ny tena marina momba aloha dia tsy onjy izany no anarako fa ianja ianja ie tamin'isika isanao voaniona voalohany a dia efa saika ilazan'izany fa ny anao ihany moa nasesika ao dia tsisy ilazako azy mihitsy mety hoe olona mitovy amin'ny fotsiny nga miolo tianao io tsy hainao amin'izay manavaka anay any ka mifandipandipatra ohatr'izao zay ngamba ny tena marina tsy anao zany ty numéro ty andraso atsoko dia jerena raha olo-kafa ny mamaly azy allo ionja ve io ie za ihany ty dera inao vaovao tonga avaingina anao eo amin'le toerana nionatsika iny a dia alaiko ao dia makaty an-trano fa misy zavatra ilananao maika zao dia zao fa misy inona ry dera
Zay fotsiny e, rehefa aveo fantatrao ny antony zay a. Tena olona samy hafa marina ianao sy onja ry anja. Androany voazava marina momba ny tantara ity. Ka zay nge le lazaiko anao e, fa zao ry dera ny dadako koa ny tena mila anao ony. Taitra mafy izy mahatsy vao nylazako hoe ionja ny anaran'ny olo tianao mitovy endrika amiko io. Zany a. Mino aho fa isy marina mbola tsy fantatrao koa ivoaketo raha izany fa atsoa izy ho aty. Zay fa tsisy anavahana azy mihitsy nakely fotsiny ary raha tombatombanana avy ivelany fotsiny. Za koa aza izy tena mba avarinako. Eto aho zao vao mandinika ilay nampiavaka azy nolazainy lahy iny. Ka nanareo koa zany mitovy be. Evy ianao diraka manana kambana aminao. Marina raha tsy efa bofetakareo koa izay rovavy reto. Indraindray laza no mihaona amiko dia mody lazaina fahidera. Tsy afeniko aloha fa tena nisy tokoa zany. Tena marina zaky niona tamin'ndry maliny rionja. Tia lala marina momba andrio koa mantsy a. Mampalahelo mantsy dera mitaraina be foana hoe mivaova hevitra foana ianao isaka mihaona nareo. Mba ahoaka aloha zay reto a. Aleo dadanay mba hiteny. Izato manko efa tsy tafatombona mihitsy fa manana zavatra ho lazaina koa. Voalohany dia tia anontany anao rionja hoe iza moa no tena anaranao amin'ny kopianao ao. Siraky ny avonja ny aina tompoko. Ary ny ray aman-dreny niteraka anao. Rakotondriamanana Albert sy Rafarasoa Adeline tompoko. Zanaka anao rionja. Ianao ilay kambana amin'ny anja izay nitadiavako hatramin'izay. Ahoana tsara? Ny ray aman-dreny koa zangilina izay nilay dadabe ny tezana ampy efa samy maty avokoa e. Ka zanao ka ahoana? Lainga zany rionja. Enoy tsara fa ho tantarako anareo ny marina rehetra ary. Tany ambanivohitra manantsara tany razandreninareo nareo rovavy niteraka. Satria tany sika no nipetraka taloha. Fady amin'ny toerana io nefa ny mitaizakambana ka na vonoana na alefa tezan'olo-kafa anylavitra be any ny ray. Tsy hitanay nefa izay olona hitaizanao ka hanihery dia napetraka teo amoron-dalana ianao niaraka tamin'ny lamanjaza sy ny kopianao. Rehefa maty reninareo dia niakatra taty andrenivohitra izahay. Niezaka nitady anao foana aho fa tsy nahita mangirana mihitsy e. Isaorana nefa Andriamanitra fa hitako ihany ianao tia anaka. Veka izany tantarako e. Tsy mila anareo tsony ahy e. Aleo fata amin'izay efa tesoko aty satria efa narianareo. Ray aman-dreny mpanary zanaka andevoziny fomban-drazana efa lany andro nareo e. Aza misendotro ohatran'io aloha anao rionja. Zay koa aza nemba tsy afaka nanotry. Mifona zay rionja. Eny mamela anareo saingy tsy afaka naran'ny dadabe izay nitaza mihitsy a. Satria izy natoy izao a. Fa mba aiza tokoa zany olona zany anaka. Any Antsirabe any izy e. Ary aleo izy antsony aingana rehefa avy eo ilazana an'izao zava-misy izao. Tena andro manandanja misy ny andro an'io ry zareo a. Fantatra teto daholo ny marina rehetrarehetra, indrindra momba an'ilay tovovavy misitery. Tena andro manandanja misy ny andro any ry zareo a. Fantatra teto daholo ny marina rehetrarehetra.